alay vosary an-tsaina hoe ray tamin'ireo 12 mpianatry Jesosy ianao niaraka taminy nandritra ny 3 taona nahaino azy nampianatra nahita azy nanao fahagagana niaraka tamin'ny teny foana ianao dia indray alina alohan'ny hijaliana niteny taminareo mpianana izy hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa rehefa mandeha aho dia irako aty aminareo izy. Tsy haiko izay mety noeritreretinao tamin'ny fotoana io fa izao no mety tao an-tsaiko fa inona izany lazainao izany Jesosy? Ianao anie ny zanak'Andriamanitra ianao no Mesia mpamonjy izao tontolo izao ahoana no hahatsara ny fialanao? Tsy possible izany fa Jesosy nahatakatra zavatra mety tsy takatra izy ireo teo amin'ny toerana iray voafaritra ihany no nahitana azy tety an-tany tamin'izy nitafy nofo fa fantany fa raha mandeha izy dia afaka mangataka amin'ny iray aniraka ny Fanahy Masina ary tsy voafetra amin'ny toerana iray fotsiny ny Fanahy Masina fa afaka mitoetra ao anatin'ny mpino tsirairay avy koa ny teny taminy izy hoe mahatsara anareo ny fialako satria rehefa miala aho dia ho tonga izy ary rehefa tonga izy dia manana ny fanahin'Andriamanitra velona ao anatinareo mandrakizay ianareo miaraka tamin'izy ireo foana ny Fanahy Masina mandra-pahatongan'izay fotoana izay fa nilaza i Jesosy hoe hitoetra ao anatin'ny mihitsy ny Fanahy Masina hozy izy hoe fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo ka ankehitriny raha efa nateraka indray ianao eny ianao io dia monina ao anatinao koa izy hoy Paoly fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy izany hoe raha ny Kristy ianao raha nanolotra ny fiainanao ho azy dia efa mitoetra ao anatinao ny Fanahy Masina hoy Jaona hoe ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy izany no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy amin'ny alalan'ny fanahy izay nomena antsika. Izao no nambaran'i Jaona fantantsika fa mitoetra ao amintsika Andriamanitra noho ny Fanahy Masina izay ao anatsika koa satria tsy voafetra amin'ny toerana iray ny fanahin'Andriamanitra noho izany afaka mitoetra ao anatinao sy ny mpino hafa rehetra eto ambony tany izy ka miaraka aminao foana izy rehefa mifo rehefa miasa rehefa misakafo na mandeha eny an-dalana ianao fa nomezana tsara tokoa ny Fanahy Masina namana izy mpanolo-tsaina mpananatra mpampianatra mpanampy ary tsy afaka ny ahomby ny fiainanao raha tsy misy azy miroso amin'ny lalindalina kokoa mifandray aminy avelao izy ampianatra anao ny soratra masina fantaro fa namanao izy ary te hitarika anao isanandro isanora matoky azy miankina aminy enoy ny feony dia ho hitanao tokoa fa mahatalanjona izy.